natolotra ny androm-panjakana avo eto Madagasikara tamin'ny andro CST. Efa io ny fepetra voalohany ny soratra atao amin'ilay résolution nataoko miaraka tamin'ny CST tamin'izany. 20 izay taton'ny CST nefa nanaiky an'io olona roa nanakana ministra mivola tamin'ny tetezamita sy ny filohan'ny tetezamita. Taty aoriana mbola tsy kivy rehefa manao aina aman-jery dia mbola niteny foana tamin'ireny daly mivako ireny, mbola niteny hoe tsy ny daly rery tokony mivako fa nitondra koa afaka mivako. Dia niteny tamin'izay hoe raha rehy mpitondro ireo androany manapa-kevitra manaraka ny fepo-hevitra ity foanany mity amin'ny fanjakana verina mitavola sy mivokotsika dia akariny zato sonatany sandamola malagasy. Izay niepetson'izay didim-panjakana izay ivola-tsasany didim-solika didim-enina ivola-tsasany raha manao an'izay izo manao anazy tamin'izany miaso velona kely. Fa mbola naveriko io fanomezan-tanana io taty aoriana voaraikina maheringa amin'ny tao amin'ny émission au Kazava. Nanontany ilay mpanao gazety raha ianao zany miantsony tondra fanjakana dia ozy dia manaiky ianao hanome tanana. Teny raha miantso amin'ny fanjakana ka sa manao contrat fa foanana ny mety verina mitavola sy mivokotsika dia akarina zato sonatany sandamola malagasy dia vonona ny hanome tanana. Tsy mila manao remaniement gouvernement, za tsy mila toerana. Tsy mila mitady budget aiza ny karama, aiza ny volana nomezana karama ny Jean-Jacques Ratsietison, za tsy mila karama. Meko maimaimpona, meko maimaimpona ny takefako manome tanana manao. Fa mbola napiko raha manao an'izany io gouvernement tsai Christian io midina sasany mividim-piainana. Tazomy amin'ny 7 novembre ho amin'ny fifidianana tsy mampaninona. Izy ny lany tsy mampaninona aho satria tsy ho anahy io fa an'nyvaoko malagasy. Fa satria tsy misy akony le izy, izay nahatonga ilatsaka ny filoha-pirenena. Anatanteraka an'io no nahatonga ilatsaka io. Fa aza dinitra fa raha saratry-mbava ladindela ka tsy lany. Tsy misy amin'ireo candidat ireo sa manao an'io amin'ny teniteny foana daolo. Tsisy sa manao ny engagement. Zany talitasy fametam-pianana efa mety miasa izy tsy vita io miala. Za rery tsy mamaty fa 5 taona, miara ivolana aloha. Vita iny mbola misy famatorana 2 taona. Zay vao vita ny famatorana ny vaako malagasy. Efa nivakana ingeny vidim-piainana karama tsy metsika tsisy olotezitra fotsy Madagasikara fany daholo.